Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruajiv. Vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Laza ho afa-po tamin'ny asa nataony ny vondrona Eoropeanina nandritra ny efataona fotoam-piasany teto Madagasikara ny mahazovoa ny vondrona Eoropeanina. Na izany na tsy izany, maro ny teboka hitany fa mbola mila fanatsarana. Namoaka ny ahiahiny mahakasika ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara ny Groupement des entreprises de Madagascar sy ny Association professionnelle des banques ahina hiteraka fanararotana sy fanomezana vahan'ireo olon-dratsy ny fanasaziana banky taorian'ny fampiaran'izy ireo ny tsy fanomezana saiko tamin'ireo tratrana mampiasa taratasim-bola tsy misy antoka. Tsy mbola nisy asa nataony hatreto ny haute cour de justice izay any fitsarana tokana natao hitsara ireo mpitondra ambony nanao kolikoly sy nanodikodim-bola mpanjakana. Tokony ho foanana fa mandany vola mpanjakana ny rafitra raha ny fanehoan-kevitra ny toko politika iray. Camion citerne nitondra solololo manodidina ny 3 alina litatra no nivadika teo amin'ny lalan'ny Rokady fokotany amoronakona rehefa nitaditra izany avy any Toamasina. Tsy nisy ny ainana fosaingo nitobaka tamin'ny tanimbary sy voly avokoa ny ampahany betsaka tamin'izay. Maresaka iraisan'ny pirenena any Algérie, miisa 920 ireo namony ainy ary 10 ireo naratra vokatry ny firehetany ala. Fatra miisa 420 no voakasiky ny fahamaizana any amin'ny tapany avaratra raha ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra any an-toerany. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tongokolasy tongo vavy no hijidiako indray ny tokantranonao amin'izao aliny alakamisy 9 volana aogositra izao. Tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao ihany koa tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Laza ho afa-po tamin'ny asa nataony ny vondrona Eoropeanina nandritra ny efataona fotoam-piasany teto Madagasikara ny mahazovoa ny vondrona Eoropeanina tamin'ity androan'ity na izany na tsy izany. Maro ny teboka hitany fa mbola mila fanatsarana isan'izany ny tontolon'ny fandraharana na ny climat des affaires eto Madagasikara. Mirana Clara. Tsy ampy ireo mpampiasa vola na investisseur eto Madagasikara hoy ny mahasoa ny vondrona Eoropeanina Giovanni Di Girolamo androany. Tsy isy ny fampandrosoana hohatrany izy raha toa ka miankina fotsiny amin'ny mpamajo vola fa tsy manatsara ny tontolon'ny fandraharana na ny climat des affaires isika eto Madagasikara hohatrany izy. Madagascar a beaucoup de potentialités, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas. Manana sihatra maro azo trandrahana i Madagasikara. Kanefa tsy mahasarika ny mpamatsy vola na avy eto an-toerana izany na avy any ivelany. Somary mbola manahirana ny tontolon'ny fandraharana misy eto. Na anisan'ny mpamatsy vola lehibe indrindra maneran-tany sy eto Madagasikara, na mivantana na tsy mivantana aza ny vondrona Eoropeana. Tsy ampy ampandrosoana ny firenena ny fisian'ny mpamatsy vola, fa ilaina ny fanetsehana ny sehatra tsy miankina. Tokony hatsaraina raha izany ny tontolon'ny fandraharana. Qui sont normalement tous de temps en temps des débouchés plus intéressants à l'étranger. Anisan'ny olana tsy mahatsara ny tontolon'ny fandraharana hoy ny mahasoa ny vondrona Eoropeanina ny fomba fiasa sy ny rafitra misy eto Madagasikara izay tsy tena mamela malalaka ireo mpampiasa vola hiasa araka ny tokony ho izy. Tsy ny fanjakana ihany anefa no ahazo tombony na ny benefisy amin'ny fahatongavan'ireo mpamatsy vola fa hisitraka izany ihany koa ny vahoaka malagasy. Je crois qu'il faudrait mila hifantohana kokoa ny fampiakarana ny fifaninana ara-barotra fa tsy tokony atahotra ny mety hisian'ny fantiantoka manoloana izany. Rafitra tsy tena miteraka vokatsoa sy tombony hatreto ny rafitry ny fandraharana eto Madagasikara. Ilaina ny fisokafana misimisy kokoa amin'ireo mpifaninana ara-barotra ny ivelany. Profite du système.
Et donc c'est plutôt un système... nanao tatitra teo anatrehan'ny mpanao gazety androany masoa ivonivondrona eoropeanina Giovanni Di Girolamo anisany nanamarika ny efataona fempotoana ny asany ho izy ny fisian'ireo karazana krizy toy ny krizy nateraky ny COVID-19 izay niatraika tamin'ny fahasalamana sy ny toe-karena ankoatra izay ihany koa ny krizy vokatry ny loza ara-boajanahary ary tao ihany koa ny krizy vokatry ny adiny Ukraine. Nilaza izy fa izy no nahavita ny fitaom-piasana eto Madagasikara fa mbola hitohy hatrany ny fiarah-miasa ny vondrona eoropeanina amin'ny firenena malagasy. Fa isan'ny voaresaka nandritra intatitra androany iny ihany koa ny mahakasika ny fifanarahana mahakasika ny jony eo Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina hiditra amin'ny andiany fafito ny fifandresen-dahatra eo Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina ao anatin'izay ka ny volana septambra ho avy zao no anatanterahana izay ny fitombony tamberim-bidy ny fitrandrahana tokony hiditra amin'ny firenena no isan'ny andrasana anatin'izay ka mampiziriziri ny fanjakana malagasy ho ny talejina ny jono sy ny toe-karena manga tamin'ity androany ity ny fiadinany tombontsoa mivantana avy amin'ny fitrandrahana izay tsy tokony atao sakana amin'ny fifanarahana hoy ny mazovoan'ny vondrona eoropeanina. Taorian'ny fahatapiran'ny fifanarahana mahakasika ny jonina ny accord de pêche teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina ny taona 2024. Ny isatra ny fifandresen-dahatra ho fanavoazana ny fifanarahana teo amin'ny rotota treto androany nanamafy ny finiavan'ny andaniny sy ny ankilany verina hidinika momba izay ny tale jeneralin'ny jony sy ny toe-karena manga hiditra amin'ny andian'ny fahafito ny fifandresen-dahatra izay ataon'ny volana septambra ho avy zao ka mazava ny teboka andrasan'ny Madagasikara anatin'izay. Ny zavatra hita zany amin'ny andaniny sy ny ankilany zany dia samy mampiseho ny roa tonta fa samby miroso vonona hiady-hevitra satria azo adino fa ny Europeana zany efa partenaire traditionnel ilazana azy eo an'ny Madagasikara matoa mbola tsy conclu io accord io hatreto dikan'izay mbola misy zavatra tiantsika takina ao anatiny zareo koa zany dia miezaka fandresy lahatra ao anatin'izay fa mbola adihevitra be fa ny tena bazen'io zany dia resaka paquet financier zany no adihevitra tena bazy ny raha hitsorina zany ny vola zay azontsika avy tamin'ny Europeana taloha zany tamin'ny accord zay taloha lany efa expiré zany dia manodidina teo amin'ny 6 millions d'euros teo eo zany ny azo tamin'ny anatin'ny accord anankiray zany hoe zany manodidina eo amin'ny 1,500,000 euros isan-taona eo zany satria efatra taona le durén'ny protocole teo zay zavatra zay zany ezana ho ampitombona iny zany mbola tsy secret iny satria mbola stratégique be le adihevitra fa raha hita zany tsy maintsy miakatra io raha tsy miakatra io tsy manaiky atsika amin'ny accord. Nitondra ny fomba fijeriny ny mahakasika ity fifanarahana momba ny jony ity ihany koa ny masoa ivon'ny vondrona eoropeanina androany nandritra ny fanaovany tatitra ny asa vitany tao anatin'ny efataona ny asany teto Madagasikara fa ty antoka tamin'ny fampidiram-bola ho an'ny fanjakana malagasy ny fiatoan'ny fifanarahana izay nisy fiantraika angoavana tamin'ny fitrandrahana ny jono an-dranomasina nataon'ny vondrona eoropeanina ihany koa namafisiny hatrany anatin'izay fa tsy tokony ny vola azo mivantana avy amin'ny fitrandrahana no jeren'ny fanjakana malagasy fa ny zava-tsoa sy ny fiarah-miasa azo atao ambadiky ny fifanarahana samihafa. Et donc là c'est vraiment c'est même pas une question d'habilité des négociateurs. Tsy hoe resaka fahaiza-manao nireo mpanelanelana nitondra ny fifampiresahana mahakasika ity fifanarahana momba ny jony ity ny olana. Ny fomba fijery sy ny famana ny olana no tsy mitovy. Efa natao avokoa ny ezaka rehetra nanamorana ny fifandresen-dahatra saingy mety isany tsy nahatongavana tamin'izay ary tsy nanampy ihany koa ny fisian'ny COVID-19 fa mino ny tenako amin'izao fotoana fa rehefa misy matetika andinika momba io mety ho tonga marimaritra iraisana ny rotonta tsy tokony vola azo mivantana amin'ny fitrandrahana ihany koa no jeren'ny fanjakana malagasy anatin'izay fa ny zava-tsoa sy ny fiarah-miasa azo atao ambadiky ny fifanarahana toy izao. Cette logique passera au cours des prochains mois. Ankoatran'ny fifanarahana momba ny jono teboka efatra mahakasika ny fanasarana ny sehampiarina sy ny fitrandrahana ny toe-karena manga ankapobeny no nisongadina nandritra ny tatitra nataon'ny tale jeneralin'ny jono mahakasika ny zava-bitan'ny ministeran'ny jono sy ny toe-karena manga ery ny taona taorian'ny nisarahan'izy ireo ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana isan'izany ny mahakasika ny fandrindrana ny sehatra ka raiky amin'ny 10 ny sambona azo ny fahazon-dalana miasa ny faridranomasin'ny Madagasikara treto raha 5,7 izany ny taona 2024. Fa hivenina vetivety ao anatin'izay tontolo ny fandraharana na ny climat des affaires izay isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Namoaka ny aiainy mahakasika ny tontolo ny fandraharana eto Madagasikara ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny association professionnelle des banques ina hiteraka fanararaotana sy fanomezana avahana ireo olon-dratsy
ny fanasaziana banky taorian'ny fampiarana izy ireo ny tsy fanomezana saika na ny interdiction bancaire tamin'ireo tratrana mampiasa taratasim-bola tsy misy antoka mianta randrianay. Manoloana ny raharaha fahatratrarany banky fampiasana chèque sans provision na chèque tsy misy antom-bola. Nisy tamin'ireo banky no voaheloko andosora-bola goavana noho ny fepetra-ndraisiny banky tsy hanome chèque na ny fampiarana ny interdiction bancaire ho an'ireo izay tratrana mampiasa chèque tsy misy antom-bola. Nametraka ny AIN manoloana io toe-java-misy io ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny association professionnelle des banques araka ny angy-baovao. Namafisina izy ireo fa ina hiteraka fitombony afaratsy ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara ny fanamelohan'ireo banky izay manao ny asany anatin'ny fanajana ny lalàna. Aina ny mevana ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny chèque sy ampirisika ireo olona mety manana eritreritra tsy izao tranga izao raha ny fanazavana. Noho izany, miantso ny manam-pahefana isan'izany eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny ministeran'ny fitsarana ny GEM sy ny APB mba handray fepetra entitra najanonana tanteraka ny frongatry ny fampiasana chèque sans provision io mba hanatsarana ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Fa ny tontolon'ny fandraharana izay no isan'ny mampiodina ny toe-karena raha ny zava-misy maneran-tany fa ny zava-misy ara-politika sy ny ara-ekonomika eto amin'ny tany sy ny firenena no mahatonga ny fanakianana sesilany amin'izao fotoana hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM tamin'ity androany ity nitondro refo samihafa izay mihiba avokoa no manam-pirofo fa maro ny lesoka hita misy amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Ny fifangaroan'ny krizy ara-toe-karena sy ny krizy ara-tsosialy no miteraka ny krizy ara-politika eto amintsika, hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany. Tsy marina ny filazan'ny fanjakana fa tsy misy krizy eto amintsika. Manam-pirofo izany ireo taremarika mihiba sy ny trosabe izay ataon'ny fanjakana ka tsy hita mazava ny nampiasana azy. Krizy misy ny mahatonga ny ataoko hoe ny fanakianana ara-politika eny dia ny zava-misy ary ekonomika sy ara-tsosialy dia miteraka izay andraisan'ny olona azy hoe krizy politika. Krizy politika be satria misy mpanohitra miteny ny zavatra tsy mety fa rehefa misy tsy mety kosa ary raha mahita zao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena mitondro refo rehetrarehetra na ara-tsosialy ny ara-ekonomika dia mikorosofahana ny firenentsika. Mampalahelo ny firenena any amin'ny lafiny tokony ny ara-tsosialy any amin'ny fanapahan-kevitra amin'izay mba lara-pahamehana zadino tombo ny trosatsika nefa tsika mihiba daholo ny tondro refo rehetrarehetra nakay zary zany natao inona ary le trosa raha laminy zany tsisy ny krizy politika ary io zany mifandraisana hoe ho raisina krizy politika ve ny filazana fa tsy mety zavatra tao. Ahiana hiteraka fanodikodinam-bola lehibe sy harem-pirenena ihany koa ny fametrahana ny FSM na ny Fonds souverain malagasy hoetrana ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM androany. Tsy fantatra mazava ny cadre légal mahakasika azy ity. Sikoatra anankiray zao satria vao mandehandeha any le resaka Fonds souverain anisan'ny tenenina mihitsy reny tamin'ny fotoana andro tamin'izao présidentiel zakay ny cadre légal ny zavatra atsanganareo akoatra ny hoe atao inona io fa tokony misy cadre légal io satria fantatry ny olona izy Fonds souverain zany valiana tamin'izany hoe atao aloha io volam-panjakana io resahana io fa rehefa vao jerena zao rotoana ty arina vao manendry ty olona rehetra ty mamoaka ny lalàna isika dia pakatahaka be fahatany misy fomba manao an'io satria reny olona ataoko hoe tena manambombava amina anaovan'ny fitrandrahana ao amin'ny resaka ataoko hoe ny volamena sensisa manana fa miambombava izy zany dia apetraka eo. Fa fijery azy rehefa hitako tamin'izao présidentiel mamay ametrahany zareo an'izy dia mba tsy hanaraka n'ilay fepetra anaovana amin'ny tsena mbarim-panjakana miala amin'ilay procédure zany marché public fa dia afaka atao ohatrany hoe fonds spéciaux zany. Nambarany fa ny lalàna ny tokony hapetraka meloa izay vao napetraka ity Fonds souverain malagasy ity. Tsy fantatra mazava hatreto ny nandehanan'ny vola natokana ho an'ny FMS tamin'ny taona 2024. Tepoka maro ihany koa no nambarany fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny antoko mpanohatra mampiaka-peo.
fa tsy mbola nisy asa natao ny hatreto notre cour de justice izay any fitsarana tokana natao tsara ireo mpitondra ambony nanao kolokolo sy fanodikodiana-mbola mpanjakana. Tsy nisy ny lana azy ty rafi-pitsarana ity ka tokony ho foanana fa mandany vola mpanjakana raha ny fanio-kevitry ny antoko politika iray nanaovana fanadiadiana. Henri Florian. Ino nano nilana ny haute cour de justice izay nitsangana hatreto. Io no fanontaniana manetikitika anisan'ny maro manoloana ny toe-javamisy eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha rafi-pitsarana natao hitsara ireo mpitondra ambony ho nanao kolokolo sy nanodikodiam-bola mpanjakana izany. Hatramin'ny nijoroan'ny ACJ nanomboka ny taona 2024 sy nahavitan'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny fianianany tetsy amin'ny fitsarana tampony. Tsy mbola nisy asa na iray aza ataon'ireo mpikambana ireo hatramin'izao fotoana izao. Isika malagasy dia matetika manangana rafitra fa tsy ampiasaina ny rafitra. Zany ara-fandaniam-bola io manangana fivoriana etseroa fa tsisy fampiarana an'izay zavatra tapaka tany amin'izay zavatra natao dia zany ny zavatra manahirana dia io tokoa dia mahavariana fa hatramin'izao firy taona efa roa taona mahery zao ny haute cour de justice no mitsangana dia milaza fa tsy mahefa foana amin'ny zavatra atao. Manjary alay-panany olona ka hiteny hoe ho an'ny faible ireny lalàna sy ny ratsa mangaika mpitsarana sy ny karazany reny dia zany no tokony tandremana mba tsy hisiny ny zavatra manahirana ary ny anay moa zany dia ambara hoe mba tsy ampitrotra ny vahoaka dia verina fa tokony elapeverana zany ary tokony apetraka amin'ny tokony ho izy fa raha ohatra moa ka tsy ilaina dia atsahatra fa mandany volam-bahoaka fotsiny. Mampametra-panontaniana ihany koa ny mahakasika ny tokony handehana ny antota-taratasy izay hangatahana fankatoavana eo anatrehany ny antenimiera-pirenena. Mivoana amin'ny tokony ho izy izany raha ny fanazavana hatrany. Na izany rehetra zany dia fa somary manahirana kely satria manahoana moa raha olona nanao fahotana mafaty teto amin'ny firenena inona ny mbola andehanana eny amin'ny assemblée nationale. Zany dia fa zavatra efa misy baolina renversé zany ka ao aminay baolina renversé any amin'ny hôtely matsiro. Fa raha amin'ny fitondrana raharaham-pirenena manimba zavatra zany dia verina fa tokony hojerena ny zavatra tahaka an'izany hoe tsy misy an'izany intsony satria lasa manao 2 poids 2 mesures zany dia manjary manimba zavatra ka zay ny amirenana hoe rehefa tsy ampiasaina na tsy ilaina dia aloha foanana fa mandany volam-bahoaka fotsiny. Tsy aivana fa azo sokajina telo mazava ireo antota-taratasy fitoriana telo ambin'ny folo. Voaray ny komisiona misana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny commission de mise en accusation eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Raha ny fantatra hatrany efa vita avokoa ny asan'ny komisiona misana ny fiampangana fa ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny fivoriam-ben'ny antenimiera-pirenena no tsiraikitra mandraka ity androany ity. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa ny androany dia tsy aveto Madagasikara no nakasarika nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra tserasera ho ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika raha nitondra fanazavana makasika ilay raharaha tagbagaza ny filohan'ny repoblika mpamily fiarakodia eo anivon'ny UNESCO no naka ny sary ary mbola nahitana sary sy information hafa momba ny fiainana manokany filohan'ny repoblika ihany koa tao anatiny findainy. Gaeton Andriatsilavo. Tany Frantsa teo amin'ny fakana hintana hiditra anaty fiara no nakan'ilay mpamily fiarakodia ao amin'ny solotena maritry ny firenena mikambana eo anivon'ny UNESCO ny sarin'ilay etikety bagazy ny filoha-pirenena. Io mpamily io no nizarany sary tamin'ireo namany tanaty tambazotra tserasera ka antony namparitaka ilay sary tamin'ireo mpikambana tao anatin'io groupe messager io. Rehefa nataony fizavana ny findainy, maro ireo sary sy information mahakasika ny filoha hita tao anatiny. Rehefa tratra io olona io dia hita tao anatin'ny finday ihany daholo zany fa tsy resaka fakana sary amin'ny entan'ny filoham-pirenena fotsiny ihany ilay izy fa eo ihany koa ny momba ny fiainan'ny fady aman-janaka ny filoham-pirenena. Mpamily na chauffeur ao anatina représentation malagasy any ivelany ilay izy afaka teneniko ny anarana dia ny UNESCO. Chauffeur ao amin'ny UNESCO izay mpitondra ny délégation na malagasy zany no naka ny sary ary mampita an'izany amin'ny olona maromaro. Ny tena manahirana ao anatin'ilay izy dia misy fikasana mihitsy, fikasana ratsy satria tazana ao anatin'izany zavatra nampitain'izany zao ohatra ny firesahana hoe sanakavavin'ny filoham-pirenena zao amin'izao fotoana izao lafitra ny garde du corps ary zao ny tondrako an'zareo ary zao ny misy zavatra ohatran'izany. Zany hoe tsy azo ekena ny resaka toy izany. Mitoy ny fanadiadiana ahafantarana ireo rehetra ny fandray
na mivantana na ankolaka amin'iny tranga iny sy ny tanjona tian'izy ireo hotratrariny. Ireny représentation antsika ny ivelany ireny dia natao hanampy ny délégation rehefa misy ny fandehanana toy izao makany ivelany miasa ho an'ny firenena malagasy. Nefa zany dia tena zavatra hafa mihitsiny no nataon'io chauffeur io mandeha moa ny fanadiadiana rehetra dia avelantsika andeha ny fanaovana ny enquête rehetra hoe iza no nampitainy olohan'izany karazana information zara tsy vao izao fa efa elaela ary inona ny tanjona. Nitondra fanampanazavana mahakasika ny dieny filoha sy ireo délégationna malagasy tany Vienne Autrisy ihany koa ny taleny kabinetra ary nilaza fa masotsivana 4 no navohositra ho tompon-daka ny fampiroboroboana ny industria ny filoham-pirenena malagasy teo anivy ny ONUD, ny fahaiza mitarika, ny fananana vina stratéjika, ny fananana drafo fampandrosoana ary ny fandraisana andraikitra politika mivadika ho asa eny fotony. Ny filoha malagasy izay isan'ireo filoham-panjakana misy 10 voahositra ho tompon-daka tamin'io sehatra io taty amin'ny kontinanta Afrika. Tombontsoa azo amin'ny fisalorana ny anarana mahatompon-daka raha ny fanazavana hatrany, ny fisongadina ny ezaka vita, ny fahitanany Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fanaporofoana fa isan'ny manatratra ny vina amin'ny fametrahana industria ho an'ny be sy ny maro ny firenena. Fa maro ny teboka ny voatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly isan'izany ny fanomezan'ny fanjakana foibe fanampiana rahabola manokana ho fanatanterahana ny fifaninanana andraisana mpianatra ho mpitsara zato eo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara sy bragdara. Tapaka nandritra izay ihany koa ny irosona amin'ny fametrahana drafitra na mafisana ny fisorohana ny loza-piarakodia amin'ny lalam-pirenena. Farany firosona amin'ny famaranana ny tetika sa fanavaozana ny tambazotra. Ara-pifandraisan-davitra sy arakajy mirindra ny fitantanan-draram-panjakana na ny modernisation des réseaux de télécommunication de l'administration malagasy sy ny fanaramaso fitaovana teknika sy informatika ampiasaina anatin'izay didim-panjakana maro ihany koa no niraisina sy nofoanana nandritra io. Vaovao hafa kosa indray dia io ampiandrasana izay ho vokatry ny lalàna ifeny fitrandrahana renan-kibon'tany eto Madagasikara. Teboka many no tokony hovahana anatin'ny fotoana fohy ho ny filohan'ny Fédération des opérateurs miniers malagasy. Mikatso amin'izao fotoana ny sehatra ka isan'ny tokony hojerena akaiky ny mahakasika ny taratasy fahazon-dalana. Onona sainy. Ny aona tamin'ireo mpandraharaha malagasy misehatra amin'ny fitrandrahana renan-kibon'tany androany ny ministera tompon'andraikitra sy ny voamiry manomana ny lalàna mifeny fitrandrahana renan-kibon'tany vaovao. Lalàna izay mbola ho ela ny fampiarana azy no ireo antanatohatra tsy maintsy olalovany. Manoloana izany, misy ireo olona tokony hovahana anatin'ny fotoana fohy hoy ny Fédération des opérateurs miniers malagasy ahafahany ity sehatra ity miarina. Zavatra tena tsaratsara kokoa fotsiny angamba tao anatin'ilay satria efa nisy zavatra noman'ny fanjakana. Raha ny teny monsieur le ministre farany teo dia efa nisy zavatra efa vita tena lefa tany ambony satria nanao ny osature sy ny rehetrarehetra na tonga antsika ny andro kely dia na tsara kokoa zany raha ohatra ka hoe iny osature vitandrareo avany iny namenanay meloha 48 heures ohatra dia tonga tato efa tonga dia efa manamaly fotsiny hoe ty mety reto tsy mety reto amina milimiliara ny vola miditra eto amin'ny firenena malagasy ava amin'ny arenan-kibon'ny tany fanoranana arenan-kibon'ny tany dia nefa ny actuellement mijanona zany ankehitriny noho ny disposition hoe tapitra ny permis validité ana permis ny renouvellement tsy namen'ny fanjakana mba azontsika an-tsaina ve zany hoe sur 1300 vingtaine sisan'ny permis valide ho an'ny opérateurs nationaux. Ambany tahan'ny famerenana ireo vola vahiny tambiny fanondranana renan-kibon'tany teboka izay tokony hojerena amin'izao famolavolana ny code minier izao. Ny resaka rapatriement de devise nge dia mahagaga ao anatin'ilay izy misy zao substance anankiray hoe nanondrana an'iny le olona nandritra ny herintaona na vita x quantité dia tsy nanao rapatriement de devise le olona nandritra ny herintaona dia actuellement le lasa le substance mihitsy hoe prohibé ajanona aloha fanondranana anazy ankehitriny. Dia mahagaga mampanontany zany zavatra zany satria délai de rapatriement de devise 90 jours koa nahoana le olona navelana nanao opération nandritra ny 12 mois à qui la faute aniza le fahadisoana tao anatin'ilay izy fahadisoana zany ao anatin'izany dia mazava be fa taty amin'ny fanaraha-maso ny resaka rapatriement tsy navita ny asany dia lasa le
satria tsy ho logika mihitsy olona tsy nanao rapatriement délai de rapatriement 90 jours nefa le olona navita nanao opération l'opération en exportation nefa tsy maintsy mila hoe attestation de domiciliation ao anatin'le izy donc izy ary na mialy attestation de domiciliation raha ohatra ka le olona nefa tsy navita an'le apurement ana rapatriement. Ny aona tamin'ny ministra tompon'andraikitra androany ireo mpandraraha malagasy misehatra amin'ny fitrandrahana fotoana izay nandraisana ny etaeta sy ny sosokevitra izy ireo ka iandrasana ny famadihana izany ho asy ampiroboroboana ny sehatra ny fitrandrahana renakibony tany eto amintsika sy hitantanana izany amin'ny fomba mangarara. Tonga tao anatin'ny fotoana ndoka isika ny mahakasika ny fivadihana camion citerne mpitondra fioloro iray teny amin'ny rokady teny io ihany koa ny filanjana sora-bavety nataon'ny mponina teny anivon'ny fokotany volosarika izay tsy manaiky ny fitantanana sy ny fanararotapahefana nataon'ny sefy fokotany rehefa avy eo no anaratsika izay. Miresafony, isan'andro, isan'ora, safidiola izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsy indrio ny dièse 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 10,000 ariary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Passons de merveilleuses vacances avec Canal+. Des cadeaux à n'en pas y croire pour tout réabonnement à la formule supérieure jusqu'au 31 août. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et obtenez Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et profitez de tout Canal+ pendant 30 jours. Courez vite auprès des points de vente Canal+. Avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les 40 couleurs et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy ny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vacances zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidian'ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao atena trano ny araba tomboky lasy tomboky vavy ho anao manjo ny fampahalalam-baovao amin'izao raha izao. Anokafantsika izay camion citerne mitondra fiololo manodidina 3 alina litatra no nivadika teo amin'ny lalan-drokady. Fokotany amorona koa rehefa nitatry izany avy tany Toamasina tsy nisy ny ainana fosy saingy. Nitobaka tany amin'ny tanimbary sy voly avokoa ny ampahany betsaka tamin'izany. Nitaky ny anonerana ny fahasimbana nateraka tamin'ny voly manoloan'izay. Ireo tany tsateny ny toerana mianta randrianay fo.
tahaka izao hita amin'ny sary izao, rakotra filora ny arabe eto amin'ny rokady vokotany Amoronakona taorian'ny lozam-pifamoivoizana ny tranga androany maraina. Camion citerne lehibe mpitatitra solika naka filora avy tany Tomasina no nivadika teto amin'ity rond-point lehibe ity. Savany tranga za vavany tamatavy mihitsy zany zao. Fa teko teo amin'ny tamin'ny raikaraika amby folo latsaka teo. Ty tourna telo zany tena marina danger be, ohatrany hoe ratsy ty rond-point ty. De niditra le rond-point zany de ohatran'ny zavatra mipoaka kely zay, de tsy haiko hoe zay hoe nampivadika an'izay sa hoe ahoana. Olona roa zany tao anaty tôbily, tsisy naratra aloha. Vadika fotsiny de mivoaka to de nisy nanokatra fotsiny le varavarana de mivoaka tamin'ny varavarana ihany zay. Fiolona io, fiolona tamatavy andeha eny Manchester. Mahery ny 3 alina litatra ny filora atao anatin'ny fiara vaventy ity, hatramin'ny nitrangany loza, nitatra tsikelikely ary nivarina avy hatrany tamin'ny volo sy tanimbary ny filora atao anatiny. Raha toka tsy mbola misy ny antotanisa mazava mikasika ny fahaverezana raha ny hita tetỳ an-toerana, velarana betsaka tamin'ny volo no efa nivarianany. Ny atambariko ny tobaka io le menaka ty siterina ty zany avany zany tondrezika io zezika io midina ro mitsitokotoko ro atanketsy ro avy ny lana ketsy. De nisy zazakely natory tery amin'ny andre zafikely le baim-panorara ry manao menamena ry teo amin'ny anina teo tosahamy menaka. Za no mibata azy namonjy aninona akany amin'ny reniny aingakainga. Zay zany mahatsiaro hoe victime zany amin'ity accident ty satria efa maromaro zany no mitranga eto potika ny fambolenay amin'ity menaka be miparitaka ty. Zay mba angatahana hoe jeren'ny fitondrana maefa atanatohatry ny fitondrana rehetra zany izy ty. Mba hoana ny valena an'ireto fambolena rehetra zany vilon'omby sy ny vary rehetra ko tomy maty amin'ity menaka ty. Ity menaka ty matsy raha tsy voala de hiparitaka rehetrarehetra anatin'ny vary rehetrarehetra voaketsa iny. De ho faty daholo iny hitanareo iny zao fitony iny efa misy milasaka miparitaka any iny. Nitaky ny jereny tompon'andraikitra azy ireo araka izany ireo tantsy voakasika. De zay mba angatahanay mba hijerena le fahavoazana mahazo anay zany satria zay potika io ny fivelomanay zany no mivavy be ronono maro no mihinana an'io vilona io. De sakafo mandava nyity taona mandritrandrinina marapatonga fahavaratra ro potika ao anatin'io menaka io. Tsy io zao raha vao io no hoaniny de tonga de mahafaty azy. Le tambary maty daholo reo vary aketsy reo raha miparitaka any ty zavatra ty ka tsy voalaingana hitanareo am'izao ino fitony zao ino efa miparitaka iny. Fangatahanay zany de mba honerana zato isan-jato zany le fambolenay satria potika tanteraka zany. Eo ampanaovana anazy io zay io toerana rehetra io amin'ny fandehanan'ity menaka ty raha tsy voalan'ireo araka fotoana tokony ho izy reto menaka reto. De ho potika amin'ny fambolenay de inona no hoaninay mandavany taona. Tsy nisy ny anana foy tamin'izao lozam-pifamoivoizana izao. Teny an-toerana nanomboka ny maraina ankila ny mpitandro ny filaminana ny feno toerana. Ny hariva kosa no tonga nijery ny zava-misy sy nampiakatra ilay fiara vaventy ary nanatontosany tombana mikasika ny fahavoazana ary nijery ny fepetra ho raisiny ireo tompon'andraikitra samihafa. Lafomba vao hafa kosa indray dia mienjana ny tady eo amin'ny Etazonia sy Chine amin'izao fotoana taorian'ny fitsidiana nataony Nancy Pelosi tany Taiwan. Miantso ireo firenena mpiara-miasa akaiky amin'ny Chine nanaraka akaiky ny toedra araka nambara mazovoany nandritra ny Salon des Médias natao teny vato tamin'ity androany ity. Onona sainy. Fa nitsakitsana ny fiandrianam-pireneny Chine, tsy fanajana ireo fifanarana diplomatika maro nosoniavin'ny Chine sy États-Unis, ny fitsidiana nataony Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine tany Taïwan ny fiandohany volana aogositra lasa teo, hoy ny masovon'ny Chine miasa simona eto Madagasikara androany, nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny resana momba ity toedra ra ity. Tsy hijanona amin'izao izy Chine raha ny fanazavahany fa hiaro ny fiandrianany ary miantso ireo firenena mpiara-miasa aminy toa ny Madagasikara anohy ny fanohanana. Hatramin'ny nanombohan'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Chine, nanohana hatrany maha-iray tsy mivaky an'i Chine ny governemanta malagasy. Ankasitrahana izay toerana noraisin'ny Madagasikara izay. Vao tsy ela akory, nanamafy izay fanohanana izay indray ny fanjakana malagasy ary nankatoho ny mahatokana an'i Chine ary isaorana ny fandraisan'ny Madagasikara izay toerana izay.
efa nisy ny fampitandrimana nataony Sinandry zareo Amerikana naloha ifitsidian'io ka nampahafantarin'izy ireo ny vokatra izany ho iatran'ny masevo saingy izao niroso tamin'ny fitsidiana izao ihany Nancy Pelosi. Iaro ary ady hatramin'ny farany ho an'ny fiandrianam-pirenena sy ny maha iray tsy mivaky azy ny fanjakana sinoa manoloana ny fikasan'ny tandrefana ampiataka ny Taiwan raha ny fanazavana hatrany. Isoroka ny fifandonana ny sinoa amin'izay tolona ataony izay ary vonona ihany koa amin'ny endrika hafa raha voatohitohina ny fiandrianam-pirenena. Ity raharaha ity izay tsy misy ifandraisana itovizany amin'ny Ukraina ankehitriny ho iatran'ny diplomaty sinoa. Andrasana araka izany izay fanokevitry ny fanjakana malagasy sy ny hotoeran'ny diplomasia malagasy amin'izao raharaha izao. Amoaka fanambarana ho fanohanana ny Chine sa tsy andany tahaka ny natao tamin'ny raharaha Ukraina na ihany koa omba ny mpifanandrina amin'ny Chine. Fifandroritandria zareo sinoa sy ny Amerikana izay fa fifandroritany amponina sy ny ampitantana ny fokotany kosa teny volosarika teny dia tsy ekendreo vahoaka ny fitantanana sy ny fanararota-pahefana ataony se fokotany eo volosarika. Lanja sora-bavety teo anoloan'ny fokotany naneo izay tsy fankasitrahan'izay araka izany izy ireo ho an'ny androany. Tsy nazona fanazavana mahakasika izay kosa ankilany se fokotany avoakasika. Nanantanteraka fitokonana ireo mponina androany tokony ho tamin'ny 10 maraina teny amin'ny fokotany volosarika mitaky ny ifidianana ny sefo fokotany vaovao an'olon'ny mpitondra amperinasa izay notendren'ny sefony distrika. Na efa nisy aza ny fifanatonana tamin'ny tompon'andraikitra teny an-toerana hitadiavam-baolana mikasika izao fitakiana izy ireo izao tsy hiato ny fitokonana raha tsy misy ny fifidianana izay ho sefony fokotany vaovao raha ny fanazavana. Tsisy lalàna miteny mihitsy hoe fidinana ny filoham-pokotany fa tsika kosa afaka manolotra manana sektera efatra tsika de volosarika mivory par sektera manolotra zay olona eritreretiny fa fanolorana zany fa tsy misy lalàna hoe fidinana chef fokotany oka zay ho raikitra ao an-tsaitsika fa zay mahatonga anareo hoe tsy hitolona zany zay fa asorona mihitsy ny zareo dia alohanay mieritreritra hoe olona vaovao mihitsy zany no apetraka eo dia mipetraka zay tsy ekenay hatramin'ny farany fa mitohy foana ny tolonanay miandra-piala ny ora matoy io eo. Tafiditra anatin'ny fitakiana ireo mponina ny tsy isian'ny fanavakavahana eo anivon'ny fokotany, ny fanararota-pahefana sy ny kolikoly ary ny fitsaharan'ireo vola miompapana alohan'ny mpivarotra eny amin'ny fokotany. Ty vola be izy raha ohatra zany zao hoe manao recensement zao dia mandoa vola, ma ohatra zany zao hoe maka résidence dia mandoa 10 000 nefa tsy izay izy efa tokony 10,000 dia ny mpivarotra kely rehetrarehetra atao amin'ny fokotany zany atao mandoa 2 alina ariany dia mpivarotra kafe 10,000 sy 3 alina nefa tsy izay zany le zavatra mifetao amin'ny fokotany hatramin'izay dia zay zany zay mihitsy raha ohatra ka hoe mbola miditra ao izy dia miverinao zao tsika fa manomboka rapito zany efa miasa amin'ny fokotany tsisy an'izany tsony. Niezaka nitady fanampanazavana tamin'ireo tompon'andraikitry ny fokotany mahakasika ity fitakiana ny mpanao gazety. Efa nisy ho izy ireo ny fifanatonana tamin'ireo mponina sy ny mpitantana ny fokotany ary nijanona hatreo. Ny mponina izay nilaza fa anamafy ny hetsika fitakiana raha tsy mivaha ny olana. Andrasana araka izany ny mety ho tohiny. Fa maro ny tanora misehatra amin'ny fanaovana sérigraphie amin'izao fotoana izao hatreto tsy mbola tafarin'ireo orinasa madinika izy ireo taorian'ny fotoana nampamaivay ny Covid-19 misy karazany maro ny fanaovana sérigraphie izay samy manana ny vidiny ihany koa raha ny fanadihadinana taonela raha ny Evson. Efa maro ireo tanora sy malagasy miroso amin'ny fanaovana ny sérigraphie amin'izao ary hita amin'ny faritra maro eto Antananarivo izany. Misy karazan-droa ny fanaovana ny sérigraphie raha ny fanadihadiana natao androany. Ao ny vita amin'ny tanana, ao kosa ny mampiasa ny machine anaovana izany. Taratasy sy loko no ampiasaina ho an'ireo izay manao ny sérigraphie amin'ny tanana. Manodidina ny 3 alina ariary ny mètre carré ny fanaovan'ny olona ny sérigraphie izay vita amin'ny tanana. Ny tsena aloha tamin'izany mety mbola tsaratsara noho ny amin'izay. Dia ilay olona tsy mividy olona fa afaka tonga aty daholo. Tsy voatery hoe tanana daholo no miasa fa afaka manao an'ilay tsy tanana koa izay fa tsy hety fotsiny ny anaovana anazy. Izay mihitsy miara-miasa sy namanay manao zany dia rehefa misy commande dia miaraka manao amin'ilay izy ihany izay.
Isan'ireo orinasa tsy mbola tafarina taoriany ny valanaretina COVID-19 ireo orinasa majinika sy vaventy izay misehatra amin'ny fanaovana ny sérigraphie. Mbola vitsy ny commande voaray amin'izao raha ny fanazavana. Misy dingana maro ny arahina amin'ny fanaovana ny sérigraphie. Commande amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe mahalana ihany. Tsy dia tena hoe tsy misy fa mahalana kokoa zany aloha ny commande amin'izao fotoana izao. Zany hoe satria koa le amina resaka tontolona sérigraphie tena efa maro dia maro no misehatra amin'io amin'izao fotoana izao dia nefa amina resaka qualité amin'izao fotoana izao ny qualité mijery qualité le olona mijery qualité tsara izy nefa amina resaka prix somary misy adivarotra kely ataony ao fa amin'izao fotoana izao aloha raha hoe tena hoe jerena raha atao zany ny bilan dia mahalana kokoa aloha izy amin'izao fotoana izao. Mianga amina machine foana zany le sary, mianga amina resaka conception. Zany resaka conception mianga avy amin'ny Adobe dia mianga avy eto amiko zany le izy dia avy eo apita amin'zareo ary amin'ny machine dia zareo miréaliser anazy sur t-shirt avy eo. Zany hoe manana atelier zany tokony manana atelier zany iréaliser an'le izy après. Efa antonany maro no efa nisehatra tamin'izany ireo olona nanaovana fanadihadiana. Mitady kalitao ihany koa ny olona amin'izao ary rehefa akatoky ny fety no tena mandihy ny fanaovana ny sérigraphie raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no hoentintsika vetivety miazo any commune Vilihazo anatin'ny distrika ny Avaradrano. Tany Antoerana indray androany no nanatanterahan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny hetsika famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Natao izany ho fanalana ny fahasahiranana ho an'ireo mponina amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra. Abraham Randriamanana. 520 kilometatra miala ny eto Andrenivohitra no misy ny commune Vilihazo distrika Avaradrano. Tany Antoerana ho any androany no nanatanterahana ny famarotana amin'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sahan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny FVMM. Maro ireo ray aman-dreny ny andro ny fahatongavany tsena FVMM nandritra izany. Amin'ny fividianana kahie zany dia manampy be anay satria hitam-paty samy mirarazana vidina kahie. Mazana ihany zany satria mbola miakatra ny Tanarivo zay mividy kahie. Mihoatra be fantaniana satria raha kahie kelikely no vidinao dia lasa maty antoko na satria mbola mandofo re. Ny anazy zao kahie 5 no vidiko dia kahie dia loko dia stylo. Dia misaotra betsaka anareo VMM zany zay dia Vilihazo. Le kahie aloha dia mora aminay satria izao raha mbola andofo re zay akatra ho any Antananarivo dia mbola ho triple ty satria zay tsy maintsy mitondra famatsiana kely na misakafo na ohatr'izay. Kahie zao no tena maika manana zafikely. Manala ny fahasahiranana ho an'ny mponina ny fisiany hetsika ara-tsosialy tanterahin'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Misaotra be dia be ny ao amin'ny atoko malagasy miara-miainga zany nanao an'izao hetsika teto amin'ny commune Vilihazo izao. Tsapa tokoa ny etaetan'ny zareo fampandrosoana indrindra ty amin'ny hoe toerana ambanivohitra lavitra toy izao ankasitrahana satria ny ety ambanivohitra moa tatsaha araka ny ahitantsika hoe marefirefy zany fahafahamidiny aty ambanivohitra ka raha manantona anay toy izao natao hoe fitaovam-pianaram-pianatra dia isaorana be dia be an'zareo mpikarakara izao. Manampy tena manampy be mihitsy satria na dia frais fotsiny aza ne miakatra andrenivohitra dia efa mahazo kahie fitaovam-pianarany dia nefa efa tonga eto akaiky eto le izy dia isaorana be dia be izay zavatra izay fa mbola misy ngamba fandaminana mba hahafahan'ny sasany hoe mba misitraka an'izao. Etoy ny famarotana amin'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho any ao amin'ny distrika Avaradrano raha ny anambarany tompon'andraikitra. Androany efa somary miditra herinandro fahatelo zay efa somary mamaraparana eto Vilihazo raha pitsy zay mbola Bomanga kely efa vita daholo ny distrika Avaradrano efa vita voatetinay Nosy Avaratra, Ambotra Biby, Katikely, Ambomalaza, Manandrina, Sabotsinamena, Feferana dia Bomanga kely zany ataonay raha pitsy. Ny vehivavy malagasy miara-miainga araka izany moa zany dia mpanao asa soa. Dia ny resaka fitaovam-pianarana ataonay zany dia tsy makatombo izay fa tonga dia mividy amin'ny carton amin'ny mpamongady dia iny no vakinay satria ny olona zany mividy tsikelikely moa tsy mahavita koa indraindray sasany mividy hoe amin'ny paquet koa ny arany
dia le vidiny amin'ny carton iny zany vakiana dia iny ny amidinay. Maro ihany koa no sitraka izao hetsika famarotana amin'ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izao atao Masindray distrikta Navaratrano. Ankoatra izay, komina maro no isitraka ny tsena VMMM hatramin'ny volana septambra izao raha ny fanazavana. Fa hiverina manomboka ny 12 ary tsy farana hatramin'ny 19 ny volana aogositra ho avy izao ny hetsika modus mode karakarainy ny agence Totem sy ny alliance française Antananarivo tanjona ny anampiana tosika ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny lamaody eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ambany ny tahan'ireo malagasy matianina amin'ny sehatry ny lamaody eto Madagasikara amin'izao fotoana raha toa ka ambony izany tany amin'ny taona 90 raha ny fanazavana. Antony mahatonga izany ny lafin'ny lalam-barotra. Ireo izay azo lazaina ho sakana tsy mampivelatra ny tontolon'ny lamaody eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho fampisongandinana ireo mpisehatra malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no antony nisian'ny hetsika modus mode indray. Ny modus mode dia concept anankiray zany mandritry ny taona. Le concept io fanampiana momba ny lamaody. Ny lamaody resahanay zany dia ny filière mode rehetra, na styliste, na mpanjaitra, na créateur, na photographe, na mannequin, mpanao maquillage, sy ny sisa, na mpe organiser lamaody. Dia manampy izahay. Manampy zany mandritry ny taona. Dia isa-taona zay no manao an'ilay une semaine lamaody zay amin'ity zany natao mois d'août taloha izy mois de décembre foana fa nijanona tamin'iny Covid iny moa zany dia zao vao miverina zero. Mpisehatra manodidina ny 12 miaraka amin'ireo mpilatro miisa 30 no andray anjara amin'ity hetsika modus mode ity etsy Andavamamba. Fepetra maro no takiana amin'izany mba hanaraka ny fenitra mitovy amin'ny anivelany raha fanazavana. Io moa zany nisy niteny hoe inona ny critère mba hanaraka amin'ilay formation. Ny formation afaka manaraka daholo. Ohatra teneniko fotsiny hoe mannequin ohatra. Hoe mannequin ny agence Totem mantsy plus de 1m70 fa le amin'ity formation ity zany ngaisina daholo. Fa rehefa mampiseho zany fampisehoana dia plus de 1m70 satria ny sary eo tsy maintsy alefa any ivelany. Dia hafahafa be hoe ohatr'izao ve ny any aminareo kay dia ahoana tsy mila mba manana critère zany tsika na amin'ny qualité na amin'ny. Ho totosaina ny 12 hatramin'ny 19 aogositra ho avy izao ny hetsika modus mode etsy amin'ny AFT Andavamamba raha toa ka nisy ny fiatohana izany ny taona 2014 noho ny valanaretina Covid-19. Fiarah-miasan'ny Alliance Française Andavamamba sy ny Agence Totem raha ny fanazavana. Manodidina ny 500 eo hatreto ireo efa nahazo fanampiana tamin'izay resaka lamaody izay tamin'ny alalan'ity hetsika ity. Dia izay koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena any Algeria miisa 9 ireo namony ainy ary 10 ireo naratra vokatry ny firetany ala fatra miisa 14 no voakasika ny fahamaizana any amin'ny tapany avaratra raha ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra any an-toerany. Des troncs d'arbres qui s'embrasent. Tsy mitsahatra mitatra tato anatin'ny andro maro ny firehetan'ny ala ny amin'ny tapany avaratry Algeria. Misy 14 ireo fatra voakasika izany raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Ho an'ny Omalalarbia, mety ho talena 20 ireo namony ainy raha ny tatitra. Fepetra noraisin'ny zandarmaria ny an-toerana ny fanapahana sy ny fampiatona ny fivezivezena amin'ireo lalana ahitana ny fahamaizana. Nanatevin-darina ireo mpamonjy vonainy koa navy amin'ny tafika mon'ny afo. Maherin'ny 5 ala sy 1 hetsy ireo fianakaviana voaterina findran-toerana tao amin'ny tanàna ny Sokarasy hatramin'ny nanomboany ny volana aogositra. 900 ireo firetana nitranga tany Algeria izay namodika ala manarivony hektara raha ny fampitam-baovao. Tsy ahivina ny taona 2024 maherin'ny 70 ireo namony ainy tany avaratry Algeria noho ny fahamaizan'ny ala ary velaran'ny tany mirefy 1 hetsy hektara ny kilan'ny afo. Plus de 100 000 hectares de taillis avaient été ravagés. Mifarany eto ihany koa ny fampalalam-baovao an'ny androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitro indray ary veloma tomboka.
De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, wisatrzam Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.